andronao zany izy. Tena ny andro mihitsy rehefa ny fitiavana ny rehefa tena tia ianao miandro foana. Ianao sy Ramatoa Mialy Rajoelina mifankatia be? Tena mifankatia? Tena tiako mihitsy nivadika iny, tiako mihitsy izy. Vao hitanao zany izy tonga dia tianao? Tena tiako. Betsaka ny dingana ny atrehan'ny tokantranonao na ny fijalinana azo any zareo tamin'ireny zavatra nitranga rehetra ireny. Mamela hiditra kely amin'ny fiainam-pitiavanao Andriamatoa filoha. Ianao sy Ramatoa Mialy Rajoelina mifankatia be? Tena mifankatia? Araka ny hitako ato mantsy dia vao hitanao tompo masomonjy izy dia efa fantatrao fa izy ilay ho vadinao. Amoureux be Andriamatoa filoha e? Za araka taneniko anao tao hoe tamin'ny fiainana zay zavatra niriko, zay zavatra napetrako dia tsy maintsy tanteraka tamin'ny fiainana. Fa anisan'izany mivadiko vao hitako izy 15 taona. 15 taona izy tamin'izany. Fa vao hitako izy dia za hoe hito no vadiko. Sarotra be izy zany izy 15 taona, za 17 taona. Tena mbola anatin'ny tena fahatanorana. Tena vao hitako izy dia zay no tao anatiko. Sa hoe tena hito ozy izy tsika malagasy hoe tola tehizako. Dia tsy ho tsy maintsy tena izy nivadiko ary tena tiako. Tena tiako mihitsy nivadika iny, tiako mihitsy izy. Vao hitanao zany izy tonga dia tianao? Tena tiako. Tena vao nijery anazy tao anatin'ny masony dia izy koa ohatran'izay fa tsy za rery. Vao mifampijery zay dia hoe ny regard voalohany dia efa na tsy mifampiresaka azy dia efa namaritra zavatra be dia be. Dia ankehitriny moa izy reniny zanako anankitelo na dia nisy ary ny hoe tany ivelany izy nandritra ny 9 taona. Tsy moramora ny zany ny ainy. Za taty niasa mafy, izy tany ivelany, nianatra nandritra ny 9 taona tany a Paris, tany Sorbonne. Za taty niasa, rehefa vita mifanena foana zay matetika. Fa zay le fitiavana tena fitiavana. Hoe na mifanalavitra azy tsy nanakana anay nametraka ny tanjona. Dia nody izy tamin'ny 94 izy nandeha. Dia nody izy tamin'ny 2000. Zay le 1 taona. Dia 25 décembre 2000 no nataony Noël. Anao an'izay fanamarian'izay indray zay 25 décembre no nataony soratra anay mivady. Andronao zany izy? Tena ny andro mihitsy rehefa ny fitiavana ny rehefa tena tia ianao miandro foana na matoana ny maro. Raha nivakiko tato anatin'ity boky ity dia hoe nareo mivady mifanohana foana teo amin'ny fiainanao nandritra n'izay dingana narahanao tamin'ny fiainan'izay na tany ivelany ary izy nanohana anao foana izy. Nanao kabary Ramatoa Mialy Rajoelina, nanao kabary izy hoe mbola hiditra amin'izany sehatra izany ihany ve ianao, nefa efa betsaka ny dingana ny atrehan'ny tokantranonao na ny fijalinana azo any zareo tamin'ireny zavatra nitranga rehetra ireny. Fa maninona ianao no iverina indray ao anatin'io tontolo io? Fa maninona ianao no irotsaka eo amin'io sehatra feno fankalana io? Misy ny anakiananao, misy ny aneso anao, misy ny anatsatso anao, misy ny anambany anao, misy ny anarapy anao. Ary indrindrindrindra tsy hisy intsony indray ny fiainam-pianakaviantsika. Ny anay ny tokantranonay dia ifampiresahana sy fampizarana ny fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina. Ny vadiko tena tsy tia politika.